Falmerabantsika rehetra indray amin'ny anaran'ny Tompo nahatratra ity talata fa 3 volana Martsa taona 2020 ity. Ity arak'izany no andro farany andiniantsika ny lohahevitra hoe miverena amin'ny Tompo Andriamanitra ao. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny andro maro sy ny taona ela iainana izay omenao anay tsiraray avy. Fa enika amin'ny famoram-po sy ny fitahianao zahay. Ary amin'ity anio ity dia mbola sitraka ao indray ny andrenesanay ny teny mamy, ny teny tsara avy aminao. Ko angatahanay ianao Jesoa hamangy anay, hiaraka aminay, hitoetra eto anilanay, indrindra hanazava ny fo sy ny sainay, andraisanay izany teny izany. Dia amin'ny anaranao Jesoa nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny nofinay na voalahatra ho antsika ary avako malala amin'ity andro anio ity dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny tantara faharoa, toko 30, ny andininy voalohany hatramin'ny 9 vakiko amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary Ezekia naniraka tany amin'ny Israely sy ny Joda rehetra ka nanoratra taratasy ho an'ny Efraima sy Manase koa mba hankanesa ny ainatranon Jehova amin'ny Jerosalema hitandrina ny Paska ho an'i Jehova Andriamanitry ny Israely. Fa ny mpanjaka sy ny mpanapaka mba amin'ny fiangonana rehetra tany Jerosalema dia niara-ny hevitra ny amin'ny hitandremana ny Paska amin'ny volana faharoa, nefa tsy nahatandrina azy tamin'izany andro izany izy, satria ny mpisorona tsy mbola nanamasina ny tenany loatra, ary ny olona koa tsy mbola vory tany Jerosalema. Ary sitraky ny mpanjaka sy ny fiangonana rehetra izany. Dia nandidy handefa teny eran'Israely rehetra hatrany Beeriseba ka hatrany Dana izy mba hankanesan'ny olona hitandrina ny Paska ho an'i Jehova Andriamanitry ny Israely any Jerosalema. Fa ny be sy ny maro tsy mba nitandrina azy araka ny voasoratra. Dia lasa ny tsy mandoa nitondra ny taratasy avy tamin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hitetiny voatra hitetiny Israely sy ny Joda rehetra ka ilaza araka ny didin'ny mpanjaka hoe: ry zanak'Israely eo, miverena amin'ny Jehova Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Israely, mba hiverenany ho amin'izay sisa aminareo zay tsy azo ny tanan'ireo mpanjaka ny Asiria. Aza manahaka ny rainareo sy ny rahalahinareo izay mivadika tamin'ny Jehova Andriamanitry ny razana, ka dia natono figagana arak'izao hitanareo zao izy. Koa aza manamafy ny atokareo toy ny nataon'ny razanareo, fa atolory an'i Jehova ny tananareo ka midira amin'ny fitoerany masina izay no amasininy ho mandrakizay, ary manompoa an'i Jehova Andriamanitra reo mba hiala aminareo ny fahatezerany rehetra. Fa raha miverina ao amin'i Jehova ianareo dia hahazo famindraam-po eo anatrehan'izay mitondra azy ho babo ny rahalahinareo sy ny zanakareo, ka dia ho tafaverina amin'ity tany ity izy, fa miantra sy mamindra fo Jehova Andriamanitra reo, ary tsy mba hiamboanareo izy raha miverina aminy ianareo. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitombona mandrakarivo aminareo ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Raha ity nofinainantsika anio ity no jerena dia hitantaratra ny fahendrena tao anatin'ny Ezekia mpanjaka. Ezekia mpanjaka izay isan'ny mpanjaka nanao izay mahitsy teo anatrehan'i Jehova. Mpanjaka izay nanao ny fanarenana sy ny fantsipivavahana ary nitarika ny olona hiverina hivavaka amin'ny Jerosalema, ilay renivohitry ny fivavahan'ny zanak'Israely. Ezekia mpanjaka no isan'izay nanao lahara-pahamehana ny fanadiovana ny tempoly
tamin'ny fotoana izay nitondrana, ary izy raha teo no nanadio ny fivavahana tamin'ny Jehova Andriamanitra. Ao anatin'izany indrindra arak'izany ity nofonaina ity dia miantso ny vahoaka rehetra tao amin'ny fanjakany hanome lanja ny fiainana ara-pivavahana. Antso ho an'ny vahoaka hanome lanja ny fiainana ara-pivavahana. Hitantsika eto zany ny antso ho amin'ny fivavahana. Ny antso ho amin'ny fivavahana voalohany dia mitarika sy andraisana baiko manao hoe omany ny Pasika. Antso ny fivavahana ny fanomanana ny Pasika. Eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy dia hitantsika izany fiomanana izany fa efa fotoana ela tokoa mantsy no tsy nankalaza ny Pasika niaraka ireto zanak'Israely reto, ary vitsy dia vitsy no mba tonga tao Jerosalema raha mba nisy zany, fa ny maro dia nankalaza izany tany am-paritahana tany, samy nanao izay netinety tany amin'ny toerana hafa tany, ka tsy Andriamanitra, tsy Jehova Andriamanitra intsony aza ny nankalazainy, ary tsy Pasika intsony aza ny natao ho an'ny sasany tany amin'ny toerana izay nisy azy tany any, ka tena dinon'ny olona Jerosalema, ilay renivohitry ny fivavahana, ilay fonenan'Andriamanitra sy toerana fihaonana amin'Andriamanitra. Arak'izany indro Ezekia miantso ny vahoaka rehetra hanomana ny Pasika. Efa nisy ny fiomanana melona atao. Raha mamaky ny 7:20 isika dia nentanin'ny Ezekia mpanjaka arak'izay azo atao ny mpisorona sy ny levita hanadio ny tempoly, ary dia nanao ny fanatitra fanandrify amin'izany izy, nanadio izay fanaka masina no vetavetany aza-mpanjaka, izay mpanjaka teo alohan'ny Ezekia, na koa aza nisy tsangam-bato samby izay tao anatin'ny tempoly, dia niantso fanadiovana sy fanamasinana ny tempoly Ezekia ao amin'ny 7:20. Fa rehefa tonga eto amin'ity 7:30 ity dia hitantsika fa Ezekia mihitsy indray no nandray fanapahan-kevitra hiantso ny olona eo amin'ny andininy voalohany. Ary eo amin'ny andininy faharoa dia nisy fivorian-dehibe karazana filan-kevitry ny mpitantana amin'ny tanàna izay nisy tamin'izany fotoana izany, niantsony amin'ny hanapahana hevitra ankalazana ny Pasika indray. Antsoina arak'izany raha nitantsika eo amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa dia antsoina ny vahoaka na Joda na ny vahoaka ny fanjakan'Israely samy ho any amin'ity fankalazana ny Pasika ity. Antsoina ny fankalazana ny Pasika na dia tsy tanteraka araka ny andro voatendro ho azy. Rehefa mamaky ny bokin'ny Exodosy tsika dia mahita fa ny andro faha-450 amin'ny volana Nisana na amin'ny volana voalohany no fotoana fankalazana ny Pasika. Fa eto nefa dia hitantsika fa voaterina emotra izany, natao amin'ny volana faharoa ny fankalazana ny Pasika. Ny zava-dehibe dia tsy ny fotoana, fa ny fanapahan-kevitra tao anatin'izy ireo ankalaza ity Pasika ity, satria voaterina emotra le izy, satria ny mpisorona mbola tsy vonona, ary ihany koa ny vahoaka izay nanatrika mbola vitsy dia vitsy. Riavako malala, zava-dehibe mihoatra noho ny fankalazana rehetra ny fankalazana ny Pasika. Zava-dehibe ary maneho ny lay fandresena mezinezina nataon'Andriamanitra fon'izy nitondra ny zanak'Israely ny vahoaka tao Egipta izany, ary mihoatra noho izany, zava-dehibe mihoatra lavitra noho izany, ny fandresena mezinezina nataon'i Jesosy Kristy, ilay nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, izay Pasika kristianina ankalazantsika ankehitriny. Midika izany fa ny fankalazana ny Pasika dia tsy inona tsy akory fa Andriamanitra mamelona ato anatintsika ny famonjena amin'ny alalan'ny izany Pasika izany. Tsarovy riavako malala, amin'ireo fotoan-dehibe rehetra ao anatin'ny vanim-potoana kristianina
de lehibe mihoatra tsy latsa-danja noho ny fety kristianina hafa ny fankalazana ny Paska. Mahagaga ihany fa mandrakariva de ny krismasy no tena asitsika fiomanana fatratra amin'ny lafiny rehetra, tena iomanan'ny olona betsaka amin'ny lafiny rehetra, fa ny Paska mandrakariva eo ihany. Ny mahagaga ary de ny alatsinain'ny Paska indray no tonga malaza sy ankalazaina betsaka, ary tsy ankalazain'ny kristiana ihany fa ankalazaina na de ny tsy mpino koa aza. Amin'ity taona 2024 ity, na de tsy tonga any amin'ny trano fivavahana ary tsika ankalaza ny Paska, dia samy hanomana ny fandraisana izany am-panahy kosa, satria lehibe ny famonjena izay atolotr'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao, indrindra ho antsika mpino izay vonona handray izany. Engane, Andriamanitra handalo eo amin'ny fiainantsika, satria ny dikan'ny Paska de le hoe Andriamanitra nandalo tao Egipta tamin'ny tokantranony zanak'Israely ka tsy tonga tamin'izy ireo ny loza. Engane, Andriamanitra handalo ny fiainantsika, handalo ny tokantranontsika, handalo eo amin'ny tokony ambaravarantsika tsiraray avy manoloana ity valana aretina ity, ka tsy hakasika amin'ny tokantranontsika ny loza, satria izy Andriamanitra no hidim-baravarana sy fierovana mafy ho antsika. Omaniny ny Paska mba hahatonga antsika hankalaza ny fandresena izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika koa ry havako malala, antso ny fivavahana ny anomanantsika ny fontsika, omany ny fontsika. Rehefa mamaky isika ry havako ny 9 hatramin'ny 9 de mahita fa tena niomana Ezekia ankalaza ny Paska, ary ny antso ny vahoaka izy, ny vahoaka rehetra ankalazana. Fa ny mahagaga antsika de izao manao hoe rehefa naniraka ireo tsy mandoa na ireo mpitondra hafatra Ezekia mba hizara ny taratasy fanasanany amin'ny vohitra sy ny firenena tany, de hitantsika eto fa ny votoatin'ny fanasana dia antso amin'ny fibebahana sy ny fiverenana amin'Andriamanitra. Antso amin'ny fibebahana sy ny fiverenana amin'Andriamanitra. Efa niala tamin'Andriamanitra mantsy ny foniny maro, ka samy nanangana andriamanikafa ho azy avy. Ary tazana koa fa nisy fotoana de nentehatra tamin'ny firenendehibe hafa Israely, raha toa ka hiatrika ny fahavalo tahaka ny Asiriana, ka zary lasa tsy natoky an'Andriamanitra ilay tompony hery sy ny fahefana intsony. Koa indro ankehitriny Ezekia miantso ireo vahoaka ireo, na zay efa nandeha niala ka nanompo andriamanikafa, na zay efa tsy natoky an'Andriamanitra ka nentehatra tamin'ny firenena hafa, de samy antson'Andriamanitra mba hiverina sy hibebaka aminy. Ny tian'Andriamanitra de ny hanolora ny vahoaka rehetra ny fony ho azy Andriamanitra tokoa. Ka raha ankalaza ny Paska de fankalazana pokaty, fankalazana maivana ihany, raha toa ka fankalazana tsy mitodika amin'ny Jehovah Andriamanitra, fa fankalazana amin'ny endriny fotsiny ihany, de mijanona ho fankalazana fombafomba fotsiny ihany zany, raha tsy manolotra amin'ny fo marina ho amin'ny tompo. Eo ankilan'izany anefa de ambaran'ity soratra masina ity raha mamaky isika indrindra ny 9:5, fa mampanantena famindram-po sy fiantrana ary fanafahan'Andriamanitra raha manaiky hiverina amin'ny marina ny vahoaka. Raha havako malala, efa niverina imbetsaka tamintsika tamin'ity volana Martsa ity ny lohahevitra hoe miverena amin'ny tompo Andriamanitra ao. Ny farana ny volana ankehitriny, ary mamaraparana ihany koa ny vanim-potoanan'ny karema isika amin'izao andro ankehitriny izao, hiditra hitsena ny vanim-potoanan'ny Paska. Ny fanontaniana zany izay manitikitika ao anatin'ny saina de ny hoe moa no tanterahantsika ho an'ny tenantsika tokoa va izany antso ny fibebahana,
izany antso fampiverenana antsika ho amin'Andriamanitra, izany loha hevitra izay mifototra ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Farafakely ny isan'andro iny 30, eny 130 ary isika no nandre zany teny zany tamin'ny alalan'ireo mofinaina isan'andro izay nentefa tamintsika. Moa namela izany antso zany mba hiatra amin'ny tenantsika tokoa va itsika? Moa namela izany antso fiverenana amin'ny tompo zany ve hiasa ao amin'ny mpino tsiraray avy? Sa nanao antso andohariana ihany? Sa nanao antso atanin'ny efitra ihany ny tenin'Andriamanitra? Fotoana mety indrindra zao ry havako, fotoana mety indrindra ahafahantsika mandray fanapahan-kevitra marina mba hiverina amin'ny tompo Andriamanitra. Fandinika sy feritreritra ry havako malala, zao toerana sy fotoana misy atsika izao, fotoana izay tena ahafahantsika manadio tanteraka mba tsy ho saritsary-pankalazana intsony, tsy saritsary-pankalazana fotsiny ihany no tanterahantsika, fa tena fanompoana sy fanolorana ny fotsika manontolo ho anazy tompo mihitsy. Efa nambara tamintsika tamin'ity volana ity ny tenin'ny Joela, izay hitantsika amin'ny Joela 2:2, ny 2:12 sy ny 13 manao hoe koa anaty ankehitriny aza ho Jehova miverena amiko amin'ny fonareo rehetra, ary amin'ny fifadikanana sy ny fitomanina ary ny fitarainana, ary ny fonareo no triatriaro fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin'ny Jehova Andriamanitrareo, fa mamindra fo sy miantra izy, maro-po sady be famindram-po ary manenina ny amin'ny loza. Antso ho atsika zany ry havako, ahafahantsika miverina marina ao amin'ny tompo. Engane tsy ho any amin'ny trano fiangonana no mampiazakazaka atsika, ary mety tsy ankalaza ny Pasika any amin'ny trano fiangonana isika amin'ity indray mitoraka ity, fa kosa iombona tanteraka amin'ny fiombonan'ny mpino, lay fiombonana masina, lay fiangonana izay naorin'i Kristy tetỳ an-tany, dia iombona ny fotsika hitodika amin'Andriamanitra marina, ka nararoatra zao vanim-potoana mety indrindra zao ametrahantsika ny toky sy ny fanantenantsika amin'izy Andriamanitra marina tokoa. Dia ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay ny amin'ny teninao, misaotra anao ny amin'ny famelombelomanao aty anatinay, ny herinao, ny anaranao, ny famonjenao. Enao ilay Andriamanitra efa nandalo tamin'ny zanak'Israely tany Egypta ka nitondra famonjena ho azy ireo, no nandalo tamin'ny Jesosy Kristy nombona teo amin'ny hazo fijaliana ka nitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Enao no irarinay andalo ny tokantrano kristianina rehetra, andalo ny tokonam-baravarana izay mihitsy matoky anao, ka ho tsara fiarovana, ho tsara fefy izay rehetra matoky anao. Dia tsy akasika anay ny loza, tsy akasika anay ny atambo, fa ny fahasoavanao kosa Tompo, ny fiadananao hipololotra amin'ny fiainanay, ka novozanay hery hiatrehana amin'ny ho avinay manontolo. Dia mametraka ny fiainan'ny kristianina rehetra, ny fiainan'izao tontolo izao, ny fiainan'ny fiarahamonina, ny fiainan'ny firenenay eo ambany fahasoavanao. Tanterao aminay Tompo ny famindram-po sy ny fitiavanao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zoko dianay. Amen.